Antsoina hoe fahasoavana amiko fitahiana na zavatsoa azo avy amin'ny fitantanan'Andriamanitra. Ny fahasoavana zany de zavatra iray avy amin'Andriamanitra. Ohatsy hoe misy zavatra ataonao ka kininao aminazy le izy de tonga ao aminao zany le izy de zay no atao hoe fahasoavana zany. Amiko manokana aloha. Amiko ny antsoina hoe fahasoavana de misy karazany be dia be ny fahasoavana. Ao anatin'ny baiboly misy famezam-pahasoavana maro. Raisiko tsotsotra zao ohatra hoe famezam-pahasoavana amin'ny vavaka, metra tananao any marary, mamoaka devoly. Ankoatran'ny famezam-pahasoavana koa ny fitahiana manokana ato anatiko izay lazaina fahasoavana avy amin'Andriamanitra. Mahazo fahasalamana dia efa fahasoavana. Amin'ny fitahiana ara-bola dia fahasoavana. Ny fahavelomako androany dia fahasoavana. Atao hoe fahasoavana amiko dia zavatra azo avy amin'Andriamanitra, izany ohatra sitrapon'Andriamanitra rehetra avy amin'ny tenanao zany. Izany hoe miha fahasoavana ianao mba hahatanterahana amin'ny fiainanao. Dia zavatra misy eo mitrango eo amin'ny fiainanao zany dia ohatran'ny hoe fahasoavan'Andriamanitra daholo zany. Izay ny fahazahoako azy. Sy avy amin'Andriamanitra. Zay. Sy avy amin'Andriamanitra rehetra dia fahasoavana. Ankoatran'izay tsy fahasoavana. Anisan'ny teny miverimberina indrindra ao am-bavan'ny kristianina ny teny hoe fahasoavana. Rehefa misy teraka, rehefa misy afam-panadinana, rehefa misy fety ankalazaina, rehefa misy fitahiana tena mampihetsi-po sy ny sisa dia ny foana ny hoe fahasoavana zany. Rehefa ampiasaina matetika loatra amin'ny fiainana andavanandro ny teny iray dia misy risika foana hoe very ny tena heviny satria lasa fahazarana sisa ny miteny azy. Ny fahasoavana nefa rehefa azo tsara ny dikany avy eo amin'ny Soratra Masina dia mahatonga antsika hahatakatra ny hafatry ny filazantsara. Noho izany dia zava-dehibe ho antsika kristianina ny mamaritra mazava tsara ny antsoina hoe fahasoavana. Ny Andriamanitra ny Baiboly dia Andriamanitra lavorary amin'ny fahamarinana. Io Andriamanitra lavorary io dia nanana fifandraisana lavorary ihany koa tamin'ny olombelona tany am-piandohana. Rehefa niodina tamin'Andriamanitra nefa Adama ka nanota dia lasa tsy maintsy mizaka ny vokany izay efa nampitandreman'Andriamanitra azy. Fa ny hahazo fahalalana tsara sy ny ratsy kosa dia aza hinananao, fa amin'ny andro izay hinananao avy aminy dia ho faty tokoa ianao. Tsy maintsy fahafatesana no valin'ny ota. Tsy misy famelan-kelo ka raha tsy misy raha halatsaka. Tsy maintsy maty ilay mpanota izay vao afa-po ilay fahamarinan'Andriamanitra. Tsy marin'Andriamanitra raha tsy maty ilay mpanota. Io no olana goavana indrindra ho antsika olombelona, ny fahafatesana. Ary tsy ilay fahafatesan'ny nofo ihany io, fa ilay fahafatesana mandrakizay mihitsy, izany hoe fisarahana mandrakizay amin'Andriamanitra. Inona ny vahaolana? Ny vahaolana dia avy amin'Andriamanitra ihany. Toy izao ny tiavan'Andriamanitra n'izao tontolo izao, nomeny ny zanan'ilay tokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy fa hanana fiainana mandrakizay. Ny vahaolana no nomen'Andriamanitra zany dia i Jesoa miaritra n'ilay fahafatesana tokony haretantsika. Ny fahafatesana no tambin'ny ota. Ka io Jesoa maty amin'ny hazo fijaliana io no miaritra an'ilay fahafatesana tokony haretantsika noho ny fahotantsika. Miaritra n'ilay fahatezeran'Andriamanitra tokony miaritra amintsika. Rehefa mino an'io dia lasa mihavana amin'Andriamanitra ny mpanota. Izay rehetra mino na iza na inona fahotana vitany, rehefa mino an'io asa mpamonjena nataon'i Jesoa io dia vitany sazany, vitany Jesoa. Izay no filazantsara. Tsy ezaka avy aty amintsika izany no hamonjen'Andriamanitra antsika, fa fanomezana avy amin'Andriamanitra. Tsy maintsy raisina maimaim-poana io fanomezana io amin'ny alalan'ny finoana. Tsy hoe tsy misy vidiny akory mahatonga azo maimaim-poana, fa satria lafo loatra tsy ho takatro mihitsy na ho vinanoviana ny vidin'ilay famonjena ahy. Io fahafatesan'i Jesoa io no vidiny. Ny fahasoavana raha faritana mazava dia fanomezana maimaim-poana omena ny olona tsy mendrika ny andray izany. Izaho sy ianao dia mendrika n'izany fahafatesana mandrakizay izany. Tsy mendrika ny ifandray amin'io Andriamanitra lavorary io. Kanefa noho ny fahasoavan'Andriamanitra dia vonjena maimaim-poana isika noho i Jesoa efa niaritra n'ilay fahafatesana tokony ny haretantsika noho ny fahotantsika. Raha ny tena marina ny fahasoavana daholo ny zavatra rehetra satria tsy misy olona mendrika ny andray ny inona avy amin'Andriamanitra, na ny fahavelomantsika isan'andro fotsiny, na ny masoandro azontsika, ny rivotra iainantsika dia fahasoavana avy amin'Andriamanitra daholo. Io no antsoina hoe fahasoavana ankapobeny na grâce générale. Mahazo an'io fahasoavana io daholo ny olombelona rehetra na mpino izy na tsy mpino. Fa misy kosa ny antsoina hoe fahasoavana manokana na grâce spéciale
ny mpino ihany no afaka mahazo anazy. Io ilay famonjena ao amin'ny Jesosy Kristy. Raha mahazo ny dikany hoe fahasoavana zany ny olona iray dia mahazo ny dikany hoe filazantsara. Tsy filazantsara ny hoe manaova asa toy izao ianao amin'izay vonjena, na mila manaraka didy sy lalàna ohatrohatr'izao ianao izay vao vonjen'Andriamanitra, na hanao asa tsara mihoatra noho ny olombelona rehetra eto ambony tany aza aho, na omeko manitra ny fananako rehetra, na ho tsara fanahy mihoatra noho ny namako rehetra aho, dia tsy hamafa ny fahotana vitako mihitsy izany rehetra izany eo anatrehan'Andriamanitra. Tsy ny asako no lalana ho amin'ny famonjena, fa io fisoloana nataon'i Jesosy Kristy io. Hoy ny filazan'ny Paoly azy hoe tsy manafoana ny fahasoavan'Andriamanitra aho, fa raha avy amin'ny lalàna ny fahamarinana dia maty foana i Kristy. Fa fahasoavana no namonjena anareo amin'ny alalan'ny finoana, ary tsy avy aminareo izany fa fanomezana avy amin'Andriamanitra. Tsy avy amin'ny asa fandrao isy irehare. Tsy avy aty amintsika ny famonjenantsika fa fanomezana, fahasoavana avy amin'Andriamanitra. Tadidio ary fa ny atao hoe fahasoavana dia fanomezana. Fanomezana maimaim-poana omena ny olona tsy mendrika ny andray izany. Ianao koa, na inona fahotana vitanao hatramin'izay, androany raha mino ianao fa vitan'i Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana, ny famonjenanao dia voavela heloka ianao, vovonjy ianao ary afaka hiaina fiainam-baovao miaraka amin'Andriamanitra.